Halleluja, miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Lafa hoana eto indray izao sena mety elaela ihany zay fa saorana Jesosy fa mbola samy velonaina sasena. Saorana ny Tompo fa mbola afaka manambara ny hatsarantsika, mbola afaka misaotra azy. Amen. Andoantsika hisaotra ny Tompo aloha voalohany indrindra, alohan'ny anomboantsika ny fotoana eto hisaotra azy tsika dia hifonatsika dia mangataka ny rany ary indrindra ny fanahy masina hitarika antsika ihany koa. Halleluja. Andriamanitra rainy amin'ny avo indrindra misaotra anao lehibe indrindra satria tafavory eto indray zay Jesosy hiaino izay hafatra. Misaotra Jesosy fa lehibe tokoa ny famondrampona. Misaotra Jesosy fa be fitiavana ianao. Mankasitraka Jesosy. Dia raiko ny anaranao fa mpanjaka ianao. Dia raiko ny anaranao fa masina ianao no mipetraka amin'ny seza fandrianana. Jesosy eto dia mifona eto anaty ianao raha misy zavatra tsy araka ny sitraponao tamin'ny tenina aloka ny vava. Mifona Jesosy ny amin'ny fihetsika, ny amin'ny fiteny, fieritreretana, Jehova afakelika, Jehova afa-pahotana Jesosy, Jehova afaka amin'ny tsy fahamarinako rehetra Jesosy, ny any anatin'ny foko Jehova Jesosy, Jehova amin'ny ranao fotsy angatsakatsaka, ilay ranao masina manadio, ilay ranao masina manafaka, manasitrana, manadio afaka amin'ny tsy fahamarinako rehetra. Halleluja Jesosy. Raha kofy amin'ny ranao masina izao fotoan'izao, ny ranao masina mandrafitra an'izao fotoan'izao Jesosy, izay rehetra atao hoe Jesosy dia ny ranao no mandrafitra ka ny fanahy ratsy rehetra izay manelingelina, izay tsy mampikosantre anay ka tsy ahafahana mandray ny teninao Jesosy dia efa didina amin'ny anarana Jesosy Kristy. Saotra Jesosy. Halleluja. Amen. Fanahy masina mangataka ny fanatrenao zay fanahy masina hitaritalana io. Fanahy masina ianao nanendry ny lelako. Fanahy masina ianao nanambara ny hafatra eto izay tianao ambara aminay mba handraisanay ny lalany fahamarinanao, ny teny ny fahamarinanao Jesosy. Misaotra fanahy masina. Amen. Halleluja. Teraina Jesosy. Hitantsika moa fa izao vaninandro ianatsika izao dia vaninandro farany. Miaina amin'ny vaninandro farany isika izay miandry ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo izay ho avy any amin'ny lanitra. Ao anatin'izay nefa Jesosy koa dia miasa mandrakariva amintsika fiangonana, amintsika zanaka an'Andriamanitra, antsika kristianina mba hiomana amin'ny fiaviany, mba hibebaka andro manalina. Ny mesazy amin'izao vaninandro izao izay iainantsika izao dia ny fibebahana, ny hidirantsika amin'ny fibebahana, ny tsy hanaovantsika kilalao ny asan'Andriamanitra. Halleluja. Amen. Indrindra antsika kristiana satria tsika no voalohany no hiarany fahatezeran'Andriamanitra, ny hiarany fitsaran'Andriamanitra. Ka itsika no mila mandeha mahitsy araka ny sitrapony, indrindra ny fankatoavantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Tsy ho lava resaka fa hitondra ny hafatra eto amintsika momba ny fiderana. Halleluja. Momba ny fiderana. Raha mijerintsika ny Apokalipsy 4, afaka mamaky ny Baibolonao ny tokantrano. Apokalipsy 4 andininy voalohany ka hatramin'ny farany. Fa ovakiko manomboka amin'ny andiny faharoa dia hoentiko tsikelikely ilay tenin'Andriamanitra. Amen. Za dia fitaovana fotsiny ihany fa ny fanahy masina no anazava amintsika bebe kokoa. Halleluja. Ary niaraka tamin'izay amin'ny anaran'i Jesosy vakiana ny teny, ary niaraka tamin'izay dia voatsindry ny fanahy ao ary indro seza fiandrianana mipetraka tany an-danitra, ary nisy anankiray mipetraka teo ambony seza fiandrianana, ary ny tarehin'ilay mipetraka dia tahaka ny vato jaspisy karneleo ary havana ny tarehiny emeralda no nandidina ny seza fiandrianana. Amen. Eto dia manambara ny alebiazan'Andriamanitra. Raha mijeritsika dia ny titrao dia hoe ny fiderana any an-danitra an'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Ny fiderana any an-danitra. Jeretsika ahoana ny fiderana ny ao an-danitra an'Andriamanitra, dia ahoana ny fiderantsika ety an-tany an'Andriamanitra. Halleluja. Niaraka tamin'izay izy dia voatsindry ny fanahy Jaona, dia nahita izy ny halebiazan'Andriamanitra izay mipetraka amin'ny seza fiandrianana masina. Halleluja. Ary ny tarehin'ilay mipetraka dia tahaka ny vato jaspisy karneleo ary havana
Nitareny Imelda no nanodidina seza fiandriana zany ilay mpiazan'Andriamanitra zany nasehony eto. Nitaren'ilay mipetraka teo amin'ny seza fiandriana dia tahaka ny vato sy dia ny fahaefatra ary nanodidina ilay seza fiandriana iray dia nisy seza fiandriana 420. Halleloia. Manodidina n'io seza fiandrianana io nisy seza 420. Seza 420, seza fiandriana 420 ary teo ambonin'ireo seza fiandriana ireo dia nisy olona 420 nipetraka. Dia teo ambonin'ireo seza ireo nisy olona 420 nipetraka. Halleluia. Ny tafo fitafiana fotsy sady satroka satro-boninahitra volamena. Halleluia. Ny tafy fitafiana fotsy sy satro-boninahitra volamena. Enoantsika tsara ilay ten'Andriamanitra hoe ahoana ireo olona ireo midiran'Andriamanitra eo an-danitra ao. Amen. Ary nisy helatra sy feo ary kotrokoro nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianana ary nisy jiro fito ny rehetra teo alohan'ny seza fiandrianana dia ny fanahy fiton'Andriamanitra ireo. Halleluia. Nisy helatra sy feo sy kotrokoro nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianana, nisy jiro ny rehetra fito teo alohan'ny seza fiandrianana dia fanahy fiton'Andriamanitra. Fanahy fiton'Andriamanitra ireo. Ireo fanahy fiton'Andriamanitra ireo teo alohan'Andriamanitra. Ireo ilay fanahin'Andriamanitra, ilay fanahy fito. Halleluia. Izay raha mamakytsika ao Isaia 1:10 angamba zay ilay fanahy fiton'Andriamanitra. Afo mitselatra, afo mirehitra eo manodidina amin'ilay seza fiandrianana. Halleluia.